hentra ny praidina atao anatin'ny faritra Atsimandrefana manoloana ny halatra taova toy ny maso izay nirongatra tatoato. Io no votoatin'ny fivoriana izay natao teto amin'ny lapan'ny faritra Atsimandrefana izay notarihan'ny lehiben'ny faritra Colonel Rabe Gilles. Voreto zany zahay na voreto ny lehiben'ny dina rehetrarehetra isaky ny commune atao anatin'ny district ny Tuilara 2 na vory ny ben'ny tanàna rehetrarehetra enamby roapolo ao anatin'ny district ny Tuilara 2 ny lehiben'ny force de l'ordre na ny police ny gendarmerie ny lehiben'ny foko misy ito amintsika ny chef district ny parlementaire na vory zany nijery hoe inona ny tokony ataontsika manoloana ny ty firongatsy ny le halatsy taova atao anatin'ny district ny Tuilara 2 de tapaka atao moa zany fa tsisy afa-tsy ny fanamafisana ny le dinabe zay hita hoe somary goragora ny fanatanterahana azy atao anatin'ny district ny Tuilara 2 io no mahatonga an'izy io mirongatra. Ny tanàna zany zay ahitana an'ireny tsanga reny de tsy afa-mainy satria matao izy nahitana ny tsanga iny dia tsy nanao ny asany amin'ny alalan'ny dinabe. Ka raha nangalatra maso anao zany dia mamerina maso anao. Nambaram-pahabe maso teto ihany koa fa ho an'ireo commune na district tsy mampiasa ity dinabe ity no faritra ahitana ny tsy fandriampahalemana atao anatin'ny faritra Atsimandrefana.